dia volako lava kilalaom-bola hoela izay no zava-misy amin'ny Afrika sy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola mitady ny fahafahana satria mbola ao ambanin'ny vahoan'ny tany mandroso ka tsy hita ihany hoe aiza ny tena asiana ny tongotra, satria dia misy ny karazana rivotra mitsioka aty Afrika amin'izao fotoana izao dia ny fanonganam-panjakana, dia ny hoe iza no firenena mandroso izay hitantrana antsika, dia mifampitohy ny resaka fanonganam-panjakana. Dia eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao dia ny hoe mifandrirotra indray zany ny eo amin'ny hoe tokony tsy hirotsaka ho filoham-pirenena ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izany, satria mitondra ny zom-pirenena frantsay ary foana ny malagasy azy, zany hoe ny zom-pirenena malagasy. Dia ny fanotakotaka teo daholo indray zany ny teo amin'ny mpanao lalàna izay manovaova ny dikan'ny lalàna daholo zany, ny mpahay rehetra, ny mpanohatra, ny mpomba samy manana ny ataony hoe lalàna, ary eo ihany koa ny atao hoe olon-kendry sy ny mpitondra fivavahana sy ny intellectuel izay tsy hitany be ihany hoe inona no ataony manoloana n'izao zavatra rehetra izao, fa samy manao ny argument daholo ary samy mampiseho ny heviny. Tsy hita intsony zany hoe iza no henoina. Misy olona tonteny ve ao Madagasikara zany amin'izao fotoana izao zany? Eo zany isika andeha hitady ny coupable. Iza ny coupable amin'izao fotoana izao? Ireo mpanohitra ireo no ohatran'izao. Ireo mpanohana ny fitondrana no misolelaka. Ny vahoaka